ia amiko a fandaniam-bola mpanjakana fotsiny na ny fanaovana conseil des ministres any amin'ny akoatsiny eto Antananarivo zany satria fandaniam-bola conseil des ministres azo atao Antananarivo eto fa raha resaka fitsinjaram-pahefana tompoko no nanaovana conseil des ministres any amin'ny faritra dia fanomezana budget ho an'ny faritra fanomezana fahefana ho an'ny faritra mba ahafahan'ny zareo a manena moa tia manala ny fahasahiranana satria ny olona amin'ny faritra mahafantatra hoe inona ny zavatra ilaina amiko fandaniam-bola koa ity resaka forum business zay alehan'ny filoham-pirenena aty satria ao amin'ny sitiny présidentiel avoaka ny zareo le izy satria tsy ilainy zany investisseur zany tonga foana rehefa milamina le tanànanao ny olana eto Madagasikara amin'ity fitondran'ny Ingay Andry Nirina Rajoelina aty ny investisseur tsy matoky ny investisseur ny matoy izy investisseur olona manambola manana information rehetra raha voajereny fotsiny zao ny ao amin'ny fitsarana raha betsaka ny kolokolo ao fa mampihemotra ny investisseur zany raha mijery fotsiny tsy fanarahan-dalàna rehetra eto Madagasikara raha vao hitan'ireo vaovao rehetra hitany eto Madagasikara zao fa mampihemotra ny investisseur zay ary ny investisseur tsy hanao infrastructure ho anao fa ianao no manao ny infrastructure anao a mba hahafahanao a mitarika ny investisseur ho tonga aminao fampitehan'ny lalana rehetra aty ve dia ho tonga aty ny investisseur asa dinona tompoko na Maurice na Seychelles anisa fidiram-bolany zareo a ny resaka tourisme ny antsika ny potehiny Ingay Rajoelina daholo ny lalana manerana Madagasikara dia amin'ny fomba ahoana hiaviany investisseur eo ka na handeha isan-kerinandro hiatsika forum Ingay Andry Nirina Rajoelina tsisy investisseur atoky azy io zao a zavatra anankiray efa nisy ohatra investisseur resaka angovo vola fa eo ny olanao azy fa efa eo sy ny fotsiny atao Ingay Rajoelina tsy nanao an'izany izy perte ohatrina atsika 250 millions de dollars isa-taona zao izy vao nikoropaka satria misy pression napetraka banque mondiale CFMI aminy tsy manana soatsony izy dia zay vao naka ny investisseur français reo ka amiko tsy ilaina ny mandeha à gauche à droite mitady investisseur amboaro le firenena dia moramora kokoa ny hatongavany investisseur fa tsy hoe akory ianao fa nitondra nandritra zay 2009 hatramin'ny androany zay nisy an'ny Rajoelina foana Ingay Rajoelina foana teto amin'ity firenena ity androany Ingay Rajoelina mbola mizara vary zany taratra ny fahantrana zany tara tsy fahizana mitantana firenena androany venao firy ny filoham-pirenena maneran'izao toy izao mpizara vary eto Madagasikara no ahitana hoe filoham-pirenena mizara vary dikan'izay inona mahantra ny vahoakanao zany tokony asa raha vao natao fotsiny mahamenatra ane totokotra vakivaky sady marary no mahamenatra milahatra mihitsy ny tanora malagasy handeha hitady asa any Maurice nefa nampanantena tsy ho lohany tsy ho rambony fa ho lohany aiza izy amin'izao fotoana izao hamonjy ny Afrika ho modely eto Afrika tsy haiko tsony teneny daholo ny zavatra rehetra zao amintsika miteny zao intsika no voalohana any amin'ny gisitra amin'ny resaka fahantrana ka zay teneniko hoe tsy ilainy zany amboary fotsiny firenenao na resaka fanatanterahana ny lalàna zany fakatoavana ny lalàna ny infrastructure apetsao tsara tonga ny olona investir ao firenena non Ingay Rajoelina tsy mahay mitantana firenena fa mahay manao communication impiry moa izy tonga avy any tonga ny arabo andeha hanao investissement amin'ny resaka agriculture
tsy hita le izy ho tonga ny avy any an'Amerika vola be deabe ho tonga eto zavatra teneniko ary amafisoko eto androany vokany 0 boribory tsisy vokany fandehanany ngay rajoely hatramin'ity androany ity tsy sanatriany vava la de lena tsy adala akory ny investisseur handeha hitondra ny volana eto raha zao situation iainatsika zao na ny rano tsy misy électricité tsy misy ny lalana potika lalàna tsy respectena enao mihitsy no manitsakitsaka lalam-pandroana ngay rajoely izy no investisseur tonga eto 0 boribory ny vokany eo tsika hita tsy vonandroany izy mivoaka ary tsy vonandroany izy nanao propagandy ngeza be na ina avy any hoe ohatran'izao natao de ohatran'izao natao fa 0 boribory satria tsisy investisseur ny harem-pirenena voaketo tsy fantatra akory hoe ahoana ny voanteto na ny volamena zany na ny vatosoa zany na resaka plante zany fa mody misy tsatra kely nefa rehefa manao tatitra ny firenena hafa zay mandray reny harenantsika reny même pas 10% ny tsatra eto reny harenantsika mivoaka reny tsisy vokany 0 boribory io non le olona ne miteniteny foana satria terena hiteniteny foana raha ny tena marina baobab anga tsy protéger ny lalàna international ary impiry ireo vahoaka ireo tamin'ny fidinany ngay andro rajoela tany Kilimalinika miteny mihitsy hoe zahay ne mivela ao anatin'io ala io na tsisy orana mandritra ny 5 taona zahay mivela ao anatin'io ala io ka androany izy tiapiditra an'io basculaire io de hanao cinéma fefa ela be zone protégée reo ary anisan'izany baobab masamy teny ve ministre androany hoe tsy protégé ny baobab sa baobab ray hodorana sy hovonoa sa baobab 100 sa baobab 1000 baobab manetsy ala baobab zany fa tsy hanao cinéma fotsiny ianao any Atuliana iny raha tsy fiainga io ministre io anisany mba jeune tanora hanao politika nandray zany ministère ny environnement zany zavatra hita tena tsy lasa lavitra tsony ary simba ny carrière tsy fanomezanao ny certificat iny no handeha hanapotehanao ny baobab rehetra any Ranobe ka amiko raha sahy miteny izy hoe tsy protégé tsony ny baobab de avoiny zay article zay fa jusqu'à ty androany ty protégé io baobab reo ary tsy baobab ra ary ny sarina voakako iny izy raha ministre tsy mahay nininako tsy fantatsa akory hoe baobab tao Ranobe iny taty arina izy vo niteny hoe hay baobab tao Ranobe le izy zany ministre tokony voaroka ministre tsy mahay nininina zany zany hoe tsy amindrenendrena ministre tanora ohatran'ireo tsisy raha zavatra fantany mihitsy vo any izy te hanosika basculaire de mody manome certificat fefa ely zany fa tokony fitondranany firenena ary zay tsy mampisy investisseur io ane zavatra tsy fa tsisy tsony any ivelany zay vo tonga ty a Madagasikara ka io minéral io tsy hita io manjaran'izao tontolo zao satria 94% nio terre rare mazava ho azy fa ny Chine no manana an'izany raha jerena fotsiny le izy fa efa nakatony Chine anazy tsy mi-exporter tsony zay mahasahiran'ny olona rehetra de zany ve nanovana sacrifice ny fiainany vahoaka Atuliana lasa manaonao foana lasa ministre tsy reto ministre reto lasa manaonao foana daholo noho n'inona noho ny pression omeny ngay rajoely azy